Ok, tonga indray tsika re amin'ny fotoana izay iarahantsika andinika sy hianatra ny tenin'ny tompo. Tamin'ny maraina iny zany tsika dia efa namarana le hoe soavaly fotsy ny fanandrify tamin'ilay fiangonana voalohany ny Jesosy. Dia mino fa amin'ity arivo ity angamba fa mamarana ny saintsika dia viditra indray ny fiangonana manaraka dia ny fiangonana Smirna. Toka efa salama tsara daholo tsika eo dia ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanana ho antsika rehetra. Anasantsika indray iray vavaka hanohy izao fianarana ny tenin'ny tompo izao. Vavaka tsika iray. Jehovah-Andriamanitra raha io, midery anao izay mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao. Misaotra tompo raha afaka izahay hiara-hianatra sy andinika ny teninao amin'ity hariva ity. Ao karaha ny ositry ny fanahinao ny hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana ka izy no ampianatra anay ny teninao. Sokafo ny fonay raha io, sokafo ny sainay. Raha izay dia tsy manana fahendrenana fahalalana. Mampianara anay raha ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonikeno izay vahoakanao. Raha fondrahanao Jesosy ny fitaovana izay ampiasainay na amin'ny fandefasana izao fampianarana izao na any an-tokantrano any. Ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra Jesosy io no ny amin'ny rahanao any. Aleokanay Andriamanitra ilay Satana devoly tsy hanakery tsy hanapahefana amin'izao fampianarana amin'ny teninao sy fianarana amin'ny teninao izao. Fa ilay devoly Satana dia efa valy efa resy. Ilay vonona noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy tsy hanakery tsy hananjara amin'izao fampianarana izao. Lasa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra. Ravy Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy tsy manakery tsy manapahefana amin'izao fianarana ny teninao izao Andriamanitra. Fa levony Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy. Dia aoka Andriamanitra ray, ilay fanahinao maheriny hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana, hitantana sy hivimlanay raina masina anay. Ary nisy Andriamanitra tao amin'ny fotoana izay nitsarana izay nisy tsy famendrenana fahotana vitanay. Enona ao anatin'izao fotoam-bavaka izao misy tsy fahatanteranay. Dia hifonanay aminao raha io, mamindrafo aminay ray ny amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinanay sy ny tsy fahatanteranay rehetra. Mangataka aminao izay Jesosy io, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Diovy amin'ny rahanao izay Jesosy io ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay Kristy io mba hadio. Ka aoka ny rahanao hanamarina anay Jesosy io sy hanamasina anay, ary hampihavana anay amin'ny raha izy ny an-danitra, ary aoka ny fanahinao Tompo hanamasina anay. Dia raina ny anaranao Andriamanitra ray, kalazay ny anaranao ny anaran'i Jesosy na nandratanay izao vavaka izao ray eto anatrenao. Amen. Ya. Iroso aritsika. Inona ny lesitsika farany ary? Ny lesitsika farany dia niresakitsika namarana le hoe soavaly fotsy ny zavatra hitantsika tao anatin'izay dia mikasika le hoe farisen'ny Satana zany. Hoe Satana dia efa fahavaly io farisy. Hitantsika tao hoe nisy ady tany an-danitra, resy Satana tany an-danitra. Nazera tetỳ tany izy, fifaliana be tany an-danitra tany ny amin'ny farisen'ny Satana. Fa nilaza kosa ny tany an-danitra nanao hoe loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina, sy rehetra ho aminy izy. Fa nidina ninareo ny devoly ary manana fahatezerana lehibe izy satria fantany fa kely sisa ny androny. Izany hoe na Satana raha zany mahalala tsara hoe ao anatin'ny fepitaona inona ny velomana, ka mandritra izay fepitaona iainana izay zany dia izao andraby izy, ampahory izy, ampijaly izy. Io zany Satana zany no mahatonga ny fahoriana rehetra izay misy amin'izao tontolo izao, fa tsy Andriamanitra. Ireo any tsy raha vao misy hoe problème, raha vao mety ny fiainana dia milamina ny fiainan'ny olona sy salama daholo. Fa rehefa misy problème dia raha misy tokoa Andriamanitra zao ve dia misy. Fa Satana no mahatonga ny fahoriana io satria rombotra izy fa kely sisa ny androny. Dia manao amin'ny fomba rehetra izy. Ka izy ny tena tsy zakan'izy io. Izay tsy manompo an'Andriamanitra aloha zany dia izao hoe efa iny efa ataony izay tiany hanaovany azy zany. Fa izay manana an'Andriamanitra kosa ny fahatezerana zany vao maika mandeha amin'ireny manana an'Andriamanitra ireny zany. Ary iza moa le divany zany fa le zanaka sisa. Hoe tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona izy ka nandeha niady tamin'ny zanany sisa. Dia le manana ny didin'Andriamanitra sy ny filazana sy ny tanany filazana amin'i Jesosy.
Zany hoe tena tsy zakany zany, ny tena tsy zakany ka mampiasa ny herin'ny ray manontolo izy zany andravanan'ireo zanaka sisa ireo zay manana ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan Jesosy. Satria nahoana izy fatany fa ho faty soravy izy ka hoana ireo no andovan'ny lanitra dia ataony koa izy mba tsy hahatongavan'ireo any an-danitra any zany. Dia zany ny tanjony. Hitantsika fa amin'ilay fiavian'i Jesosy Kristy fanondroany dia inona ny zavatra nitranga? Raikitra niady tamin'ny Satana sy ny miaramilany ary Jesosy sy ny miaramilany izay niaraka taminy. Ka io moa zany efa fantatsika sady hoe Satana efa fahavalo efa resy. Satria efa nitenenina hitantsika tao anatin'ny farany iny manao hoe ary izy ireo hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haresy azy izy. Ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ary ireo izay miaraka aminy ihany koa izy dia haresy azy. Dia ireo voanjo voafidy ary mahatoky. Zany hoe Jesosy zany efa mpandresy. Izay ilay soavaly fotsy hitantsika teo zany. Satria mitaingina ilay soavaly fotsy Jesosy ary inona le mitaingina ilay soavaly zao no voasoratra hoe ilay mitaingina ilay soavaly efa naharesy sady mbola haharesy. Zany hoe efa Jesosy zany efa menan'izay anaran'izay hoe mpandresy Jesosy ary mbola haharesy hatrany. Ka ninona zany zavatra ho ataon'ny Satana dia zao fahavalo efa haresy zany Satana tsy afaka manao ninona. Raikitra tokoa raha niady nijerentsika farany dia zao nosamborona resy ireo niaraka tamin'ny Satana, nosamborona ny biby sy ny mpaminany sandoka dia naninona niaraka tamin'ireo olona izay niaraka taminy zany dia natsipy tany amin'ny fariafy sy solofara hozy izy. Tonga koa ny anjaran'ny Satana hitantsika ilay teo amin'ny andininy toko faharoapolo nosamborona ihany koa Satana dia natsipy tany amin'ny fariafy sy solofara. Hitany amin'ny Satana tsisy nga izy afaka manao ninona intsony. Fatany fa ho avy zany fotoana zany malala ny soratra masiny tsara nge Satana fatany zany. Ary natsika mampianatra an'izany eo dia fa rombotra izy maheno an'izany zany no fantatra sekreny ing zany dia fantatsika zany tezitra mafy izy. Fa ny tsika mbavaka moa izy efa nandravany devolontsika teo tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fahefana izao izy fa ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy. Teo moa namarana antsika le lesona zany tamin'iny farany iny. Ka inona moa ny zavatra anankiray mbola nisy zavatra tsy hitantsika kely zany dia teo amin'ilay resaka hoe eo amin'ny toko fahenina zany verenantsika kely izy io amin'ilay soavaly fotsy dia inona ny zavatra nitenenina eo. Misy zavatra tsy hitantsika kely io verenantsika kely zany. Dia zao ny zavatra tenenina eo toko fahenina dia ny andininy faharoa dia zao ny tenenina ary hitako fa indro ny soavaly fotsy ary izay nitaingina azy dia nananatsipika ary nomena satro-boninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy. Maninona moa izy hoe nomena satro-boninahitra? Ny anaran'ilay mitaingina ilay soavaly dia fantatsika tsara hoe efa naharesy sady mbola haresy. Tsy iza moa izany fa Jesosy Kristy io le mitondra ilay fiangonana zany, mitondra ilay soavaly fotsy zany. Jesosy Kristy io maninona izy le mitaingina ilay soavaly zany no nomena ilay satro-boninahitra. Ka inona ireo satro-boninahitra io? Ilay satro-boninahitra zany miaraka amin'ilay anarana nomena azy. Efa naharesy izy sady mbola haresy zany hoe satro-boninahitry ny mpandresy zany io. Ary inona ny zavatra iza nomena satro-boninahitra? Ny mpandresy nomena satro-boninahitra. Ny mpandresy nomena satro-boninahitra. Dia jereo tsara fa rehefa misy atleta reny zany amina compétition jeux olympiques, championnat du monde reny, dia inona ny zavatra misy? Ny mpandresy nomena satro-boninahitra fa tsy hoe ny resy nomena satro-boninahitra, tsisy resy mahazo satro-boninahitra zany. Fa izay voalohany iny ihany no mahazo satro-boninahitra volamena dia manaraka moa volafotsy dia mifatelo varahana zany. Ka zay zany ny mpandresy no manino? Ny mpandresy nomena satro-boninahitra. Ka eto Jesosy manana ilay satro-boninahitra izy amin'ny maha-mpandresy azy zany. Zay no mahatonga hoe nomena satro-boninahitra izy. Satria hoe nomena satro-boninahitra izy. Fa naharesy sady manino? Mbola haharesy. Io zany mbola tsy hitantsika tamin'ilay izy iny zany. Dia eo ihany koa ny zavatra anankiray dia zao hoe hitantsika nefa tary amin'ilay toko fahasivy ambin'ny folo ny zavatra hitantsika tao dia hoe mbola resahantsika zany izy io fa toko fahasivy ambin'ny folo dia vakiantsika ny vakiantsika mihitsy andininy faharoa ambin'ny folo dia inona ny zavatra tenenina io?
toko fa 7 dia ny 9 hitantsika koa fa ny satro-boninahitra koa tato amin'le toko fa 7 fa satro-boninahitra io tsy mitovy amin'le tao amin'ny toko fa 9 fa rehefa tonga any moa zany tsika hiresaka tsara mikasika an'izy io dia zao ny teneniny ato amin'le 12 mantsy an'le afakitsika mihitsy manoky amin'ny 112 tsy manino 112 ary nahitany lanitra voasokatra ka indry ny soavaly fotsy ary izay mitaingina azy dia atao hoe mahatoko sy marina ary ny fahamarinana no itsarany sy adiny ary ny masony dia lelafo ary tamin'ny lohany dia nisy diadema maro ary tamin'ny lohany ozy izy dia nisy diadema maro le mitaingina ilay soavaly fotsy zany nisy diadema maro dia jereo fa tary amin'le toko fa 9 dia nanahoana mena satro-boninahitra izy fa tsisy diadema n'le satro-boninahitra fa aty amin'ny toko fa 7 izy diadema satria nahoana eo zany Kristy mitsofoka amin'ny fanjakany zany Kristy io mandrava ny fanjakany zao tontolo zao ho avy zany iresaka tsara an'izay tsika rehefa tonga amin'ny toko fa 7 tadio tsara fa ny amin'izao fotoana zao mbola iza no manjaka eto satana no manjaka eto mbola misy mpanjaka be dia be manjaka manerana an'izao tontolo zao mbola tsy eto ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fotoana zao fa rehefa tonga izay fotoana zay amin'ny fiavian'i Kristy fandroany ho rava ny fanjakan'izao tontolo zao omena ny zanak'ondry ny fanjakany zay mahatonga hoe diadema satria ny mpanjaka no misy diadema ny amin'ny koronany jereo ny reine d'Angleterre zany dia eo zany izy dia afandraisany le koronana hitantsika io rehefa tonga tsika any amin'ny toko fa 7 zany dia ho hitantsika hoe maninona no diadema no nanan'ny Kristy amin'le toko fa 7 zany fa aperçu fotsiny zany zay hitantsika zay rehefa tonga antsika miresaka tsara mikasika an'izay zavatra zay ny zavatra anankiray ihany koa zany dia zao aty amin'le toko faraky 12 dia inona ny zavatra misy ihany koa marana antsika kely azy eo zany toko faraky 12 dia inona ny zavatra nyresahana eo ihany koa amin'ny toko faraky 12 io amin'le toko fa 9 azafady toko fa 9 le andininy faharoa dia inona ny zavatra resahana eo amin'le andininy faharoa toko fa 9 andininy faharoa ary hitako fa endry nisy soavaly fotsy ary ilay nitaingina azy dia nananatsi-pika ary nomena satro-boninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy vakiko tsika helenge izy io amin'ny teny frantsay dia zao ny tenenany azy amin'ilay tapany farany tapany faharoa io zany dia ozy izy je regardais voici parut un cheval blanc celui qui le montait avait un arc une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre ahoana tsara izy namarany azy et il partit en vainqueur et pour vaincre zay no mahatonga n'ity hoe fiangonana voalohany le soavaly fotsy satria nahoana il partit zany hoe niainga zany izy nivoaka eo zany manomboka le conquête-ny kristianisme zany manomboka eo zany ny conquête kristianisme zany inona moa le hoe conquête zany ohatrany hoe ny fanomboan'ny asan'ny kristianina miparitaka zany hoe ohatrany hoe ny fitorianan'ny filazantsara zany nanomboka ny paritaka tamin'io fotoana io zany niainga avy teo Jerosalema tonga hatrany Samaria ary zay mihitsy angely le tenen'i Jesosy amin'ny fotoana ozy izy zay andraisanareo ny fanamasina dia azo ery ianareo ary hovavolombeloko ianareo eran'ny Samaria eran'ny any Jerosalema ny Samaria ary hatrany aparan'ny tany ozy izy zany hoe nanomboka teo Jerosalema zany ny fiaingan'le kristianisme zany na ny fivavahana kristianina dia niparitaka zany hoe la conquête du monde zany le izy nanomboka tamin'iny fotoana iny dia zay mahatonga le izy hoe soavaly fotsy ary le mitaingina le soavaly fotsy dia hoe manana izy ty manana satro-boninahitra izy ary efa naharesy izy sady mbola haresy manino nivoaka ozy izy nivoaka izy sady efa naharesy no mbola haresy zay eo zany nanomboka nivoaka zany le fiparitahany le nivoaka zany le filazantsara ny famonjena niainga avy eo Jerosalema niparitaka nanerana an'izao tontolo zao zany dia io moa zany araka le tenentsika hoe c'est le temps des premiers chrétiens de l'église apostolique zany na hoe ny fotoanan'ny fiangonana voalohany zany izay fiangonana apostolika dia fantatsika tsara fa tamin'io fotoana io ihany koa dia inona ny zavatra nisy satria le fiangonana zany dia zao hoe soavaly fotsy le izy soavaly fotsy fantatsika tsara fa hoe fahadiovana fandresena ary fahamarinana zany hoe io fiangonana voalohany io zany dia zao hoe
tsy mbola niaina tao anatin'izany compromis zany io, tsisy compromis zany io fiangonana io. Ina moa le resaka compromis hoe misy marimaritra iraisana zany, marimaritra iraisana amin'ny resaka hoe faharoaparatsiny. Tsy misy resaka politika io, tsy misy resaka hoe violence io, resaka famonoana zany. Satria zany ny zavatra nisy tatioriana rehefa hitantsika amin'ny resaka ny tantaran'ny fiangonana tsika dia inona ny zavatra misy. Ny fiangonana tena namonina, nanenjika ny fiangonana. Ary ny fiangonana koa dia niditra amin'ny raharaha politika. Fa zany zany tsy idiran'ny fiangonan'Andriamanitra zany. Tsy miditra amin'izany. Amin'izao zany miditra zany raharaha politika, tsy miditra amin'izany. Tsy miditra amin'ny raharaha politika zany ny fiangonana. Tadidio tsara fa rehefa niteny Jesosy ny amin'ny resaka hoe tonga teo amin'ny tempolo izy dia nisy fandrian'ireo fariseo sy mpanorandalàna izy tamin'ilay vola denariara angambany izy iny raha tsy diso ahako. Dia hoe ahoana tokony handoa impôt ve zay ry Jesosy amin'ny tokony handoa impôt ve zay ozy izy. Andoa hetra zany, tokony andoa hetra ve zay. Dia ahoana jereko ny volanao aminao izy dia nilainy Jesosy ilay vola dia sarin'iza ny teo anatin'ilay izy. Dia nanontaniany Jesosy hoe sarin'iza ty sary ty. Dia izy zareo hoe Kaisara. Dia izy moa Kaisara fa Sezara zany. Dia izy Jesosy alo avy amin'ny Sezara zay an'ny Sezara, alo avy an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Dia jereo ihany koa fa ny forsena i Jodasy amin'ny lafiny anankiray ankolaka zany. Ny olona koa nanana an'izay fanindriana zay ireo olona zay naheno ny fampianaran'i Jesosy. Ho alefa any amin'ny fitondrana Jesosy. Ho alefa ve izy ny mpanjaka. Fa Jesosy milefa foana. Satria nahoana? Tsy miditra amin'izany raha politika zany. Ary rehefa nigadrana Jesosy dia tadidio tsara. Nigadrana izy, nokapohana izy dia natao fanadihadiana teo anatrehan'ny Pilaty. Dia izao tsara ny zavatra nataon'ny Pilaty tamin'i Jesosy. Nanao hoe mpanjaka va ianao? Voalazanao izy. Fa Jesosy ny zavatra niteneniny tamin'io dia izao nitenen'i Jesosy. Raha teto izy ny fanjakako dia efa tonga ny miaramilako nanavitra aho izy. Fa ny fanjakako dia tsy eto izy fa any an-danitra. Ka eo zany ilay zavatra anankiray. Zavatra anankiray dia ity hoe Jesosy tsy ny raharaha izay politika ny tany na ny fanjakan'ny tany. Fa ny Jesosy zao ny asako dia manao ny sitrapon'ny raiko izy. Zany hoe ny zavatra any an-danitra zany. Ka ho anao kristianina izao inona ny hazakazahanao ataonao? Mihazakazaka ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ianao fa tsy mihazakazaka ho amin'ny fanjakan'ny tany. Raha eto a Frantsa zao resahana inona ny resaka mandeha eto? Fifidianana ho avy afa-tsy ho ela amin'ny juin 2022. Fa mandeha daholo ny course amin'ny resaka raharaha politika eto. Malaza resaka hoe Zemmour, zany ny resaka mandeha matetika eo. Ao ny fitondrà fanjakana amin'izao vanim-potoana izao ny Macron, ao ireo parti politika hafa ny Marine Le Pen sy ny rehetrarehetra. Dia samy mba maka ny olona ny eo daholo ny rehetrarehetra zany hoe ianona ny ahy, ianona ny ahy, ianona ny ahy, ianona ny ahy. Fa ianao ino? Ianao koa ve miditra amin'izany? Tsy. En'Andriamanitra hiazakazahana. Zany ny hazakazahana. Ka ilay fiangonana voalohany, izay no tiako resahana amin'ilay izy fa tsy dia resaka ilay hoe politika loatra hoe tsy niditra tamin'izany ny fiangonana voalohany. Fanjakan'Andriamanitra no nahazo. Nini natao nisy problema politika be nge tamin'izany fotoana zany. Eo na fitondram-panjakana Romanina sy ny Sinédriona zany tamin'ny izay noentin'ny Kaifa. Satria izy ny mpisorona be tamin'izany fotoana zany Kaifa. Dia nisy problema politika be miaraka amin'ny eo ihany koa Hérode zany, Hérode Antipas tamin'izany vanim-potoana zany. Ka inona ny zavatra nisy? Raharaha politika be daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ngahamony ny apôstôly niditra tamin'izay raharaha teo. Inona indray ny ataon'ny Pilato e? Inona indray ny ataon'ny Hérode Antipas? Inona indray ny ataon'ny Kaifa mpisorona be eo? Lasa izy, nandeha izy tory ny filazantsara. Lasa. Enjehana ary izy tsy miditra amin'ny raharaha politika zany izy. Ka zany ny zavatra nisy tamin'izany. Amin'izao fotoana zao firifiry ny fiangonana miditra amin'ny raharaha politika daholo, miditra daholo. Dia rehefa tohanan'ny fiangonana arahana dia mahazo vahana fa ny fiangonana arahana no manohana anazy io. Dia ara-tany zany.
Inona ny diran'Andriamanitra amin'izany? Inona Andriamanitra ange fa manana ny planina ne? Fa manana ny planina izy manomana ny fanjakana. Ka ty fanjakana misy amintsika izao ty dia fanjakana efa horava daholo ihany ty rehetrarehetra ty. Fanjakana horava. Inona no atenainy io? Ny olona ireo nge mbola miana teny. Jereo ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Ny réchauffement climatique efa mandeha amin'izany lalan'ny faharavana zany sika amin'izao vanim-potoana zao. Dia ny olona mbola miazakazaka amin'ny resaka politika ihany hoe zao izy ny champion anay zao. Raha olona zay amonjenao ny ainao atao azonao ny fiainana mandrakizay. Zany zavatra tokony katsahan'ny kristianina zany, fa tsy mivarina amin'ny raharaha politika io. Fa ty fiangonana ity zany madio, ao anatin'ny fahadiovana tsy miditra amin'ny raharaha politika. Tsy miditra amin'ny resaka kolokolo zany na marimaritra iraisina. Tsy miditra amin'izany mihitsy, madio. Tsy miditra amin'ny resaka hoe violence, resaka hoe famonoana satria tadidio tsara. Fa ilay mitondra anazy dia zao manana tsipika izy teny an-tanana fa tsisy zana-tsipika. Tsy mitifitra zany le tsipikany. Zany hoe tsy mitifitra mahafaty. Manana fiadiana izy fa inona ny fiadiana efa nresantsika teo ny fiadiana kristianina. Zany hoe ity conquête ity zany ny amin'ny hoe filazantsara, fanaparitahana ny filazantsara dia zao hoe filazantsara ny fiadanana zany. Iny ny fitaovana hoe épée de l'esprit ozy izy zay ny lazany azy eo, sabatry ny fanahy ozy izy. Ilay tenin'Andriamanitra zany ny fitaovam-piadiana hoentiny. Izay mitondra fiadanana sy mitondra fanafana, mitondra famonjena ho an'ny vahoaka. Zany no entin'ny zanak'iny, zany no entin'ny apôstôly, zany no entin'ny fiangonana voalohany zany tamin'ny fitorinan'ny filazantsara. Tamin'ny fanaparitahana ny filazantsara, nanerana ny ainga teo Jerosalema mandra-pahatonga amintsika amin'izao fotoana zao zany dia zay no nitondrana an'izay filazantsara zay zany, ny paritahana zay. Tsy mbola naheno mihitsy sika teo ny apôstôly Paoly mifampitolona be tao tariananina fa nanao combat be tao izy. Tsy nanao an'izany izy. Fa ozy Jesosy manao raha misy mamelony takolakakavanana dia meo azy koa ny ankavia. Zany ny fampianaran'ny Kristy zany. Dia ahoana ianao amin'izany? Firifiry ny kristianina mandray fitaovam-piadiana amin'izao vanim-potoana zao. Firifiry zany. Ka zay zany ilay izy. Ka ity fiangonana voalohany ity zany, ity fiangonana voalohany ity zany dia zay hoe tamin'ny vanim-potoanan'ny ny aina tao anatin'ilay resaka ilay hoe tsisy compromis ny fiangonana zany, tsy niditra raharaha politika zany ny fiangonana, ary tsisy compromis, ary tsy nanao violence tao anatin'ny fepitoana zay premier siècle jusqu'au troisième siècle, na hoe ny taonjato voalohany ka hatramin'ny taonjato fahatelo. Tsy niditra tamin'izany mihitsy, fa nanomboka taty amin'ny taonjato fahatelo amin'izay niditra amin'ny raharaha politika amin'izay ny fiangonana. Jereo amin'izany ange ilay fiovana. Dia ho hitantsika eo zany rehefa miditra amin'ilay tantaran'ny fiangonana tsika mikasika izay zavatra zay zany. Zay zany mikasika an'iny fa irosindray zany tsika. Ka zay moa zany ilay teny amin'ilay fiangonana voalohany manao hoe zay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana zany. Dia anjaran'ny tsirairay avy zany miaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana zany mikasika izay efa hitantsika zay. Fa tsy verina tsontsika ny any amin'ny resaka indray hoe Efesosy hoe inona indray moa efa niresantsika izay fa namita ilay parallélisme zany tsika na ilay hoe fifandrifiana zany ny amin'ny fiangonana Efesosy sy ny soavaly fotsy. Iresaka aritsika ny fiangonana faharoa indray androany zany. Isaorana ny tompo vitany amin'iny fiangonana voalohany iny. Inona indray ary ny fiangonana faharoa? Dia jerentsika amin'ny Apokalypsy io toko faharoa dia vakintsika ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Apokalypsy toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sorato an'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna. Izao ny lazainy voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrano nefa manan-karena ianao. Ary ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tenany jiosy kany tsy isy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao
indro ny devoly efa hanao ny sasany aminao ohatranomaizina mba ho voazahatoetra ianao ary hanapahoriana afilona. Aoka ho matokatra amin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satry-boninahitry ny fiainana izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy fiangonana izay maharesy dia tsy hosomban'ny fahafatesana fa aroa. Izay indray zany ny resaka fiangonana Smirna. Eto zany tsika vao manomboka zany tsika dia miresaka zany tsika ny amin'ny resaka hoe iza no mitondra ny hafatra. Miresaka tsika hoe iza no mitondra ny hafatra. Jesosy Kristy no mitondra ilay hafatra. Satria manao sinisa ady ny tompo zany eto eo amin'ilay 9:9. Ozy izy soratra amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Smirna. Izao no lazain'ilay voalohany sy farany izay efa maty nefa velona indray. Efa hitantsika tamin'ny toko voalohany iza io voalohany sy farany io, iza le efa maty nefa velona indray. Jesosy Kristy io. Jesosy Kristy zany mandefa le hafatra ho an'ny fiangonana. Ka zay foana le tenenina hoe aoka zany tsika hanana an'izay fomba fijery zay hoe tsy ho tezitra na ho mora tohana fa andray zany ilay fankasitrahana izay ataon'i Jesosy, andray ihany koa ilay fananarana ary andray ilay torohevitra zany izay tokony ho raisitsika zany amin'ny fiovana zany ny amin'ny zavatra izay tsy mety zany. Ka inona nefa ny zavatra resahana amin'ity fiangonana ity? Zavatra resahana eto zany dia miresaka inona izy? Raha verenantsika vakina le eo amin'ilay 5 dia ozy izy hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantrano nefa manan-karena ianao. Ary ny fitenenandraty taona izay milaza ny tenin'ny Jiosy kanto sy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao ny devoly efa nao ny sasany aminareo ohatranomaizina mba ho voazahatoetra ianareo ary hanapahoriana afilona. Zavatra resahana eto zany dia zao hoe misy fahoriana zany miatra amin'ity fiangonana ity. Misy fahoriana miatra amin'ity fiangonana, misy fampijaliana miatra amin'ity fiangonana ity. Ary izay indrindra le anarana hoe Smirna. Inona moa ny dikan'le anarana hoe Smirna? Ny dikan'le Smirna zany dia ny dikany dia hoe amer na hoe être amer zany. Amin'ny teny gasy dia hoe fangidiana zany. Zay ny dikan'le hoe Smirna. Mangidy zany hoe zava-mangidy zany. Fangidiana zany, être amer, fangidiana zany, zany hoe mangidy zany. Dia efa hitantsika taratra sahady le izy amin'ilay fiangonana zany hoe manino? Mangidy. Fahoriana kely miatra amin'ilay fiangonana. Efa hitantsika taratra azy hoe fahoriana no miatra amin'ilay fiangonana. Zany hoe mangidy zany fahoriana zany, fanenjehana, famonoana ho faty. Efa hitantsika taratra sahady zany le izy amin'ilay fiangonana. Ka resaka kely amin'ilay Smirna aloha tsika hoe avaiza io teny Smirna io zany. Le teny hoe Smirna zany dia avy amin'ny zava-maniry anankiray izy io. Zany hoe avy amina hazo zany izy io. Le hazo zany antsoina hoe mira. Amin'ny teny gasy izy dia antsoina hoe miora zany. Zay le anaran'le hazo. Mira zany le anaran'le hazo dia na hoe miora zany izy amin'ny teny gasy. Ka io hazo io zany dia zao ohatrany izy tsy tena hoe ngezabe fa somary hazo ohatrany kriatrala reny ny pozipoziny zany dia ohatrany matsilotsillo misy tsilotsillo le hazo. Ka avy amin'io hazo io zany dia zao hoe mamoaka dity izy io. Misy dity zany avoakany. Dia iny dity iny zany rehefa miraraka zany le dity dia iny zany no alaina zany le dity. Le dity moa zany antsoina hoe gomme zany izy iny. Gomme de résine hoy zany amin'ny teny frantsay hoe gomme de résine zany. Fa dity iny amintsika malagasy dity iny. Ka iny dity iny mety iny rehefa mitombo iny mety mahatratra misy kelikely ohatran'iny izy, misy ngezangeza ohatran'iny izy. Dia jereo fa tsika le mividy kitay kely eny an-dalana reny amin'ny Madagasikara fampirehetanafo. Dia inona ny tena mirehitra rehefa manao afisariboana le kitay misy dity reny fa jereo fa misy menaka reny ange le dity reny. Fa izy ity zany dia io zany misy an'iny dity iny zany izy io. Ka inona moa zany no anaovana anazy io zany? Izy io zany misy lafitsarany zany izy io. Inona ny lafitsarany io dity io? Le dity io zany dia alaina anaovana inona? Azo itsaboana ihany koa zany izy io. Rehefa distillena zany izy io, zany hoe ampangotrahana dia alaina ny vapeur-n'iny zany dia lasa iny le vapeur zany
rehefa miraraka amina rehefa mivoaka zany izy iny ampangotrahanao l izy de alefanao amin'ny misy moa le fanaovana distery ireny de rehefa am'le vapeur iny zany alainao de lasa rano ny vapeur iny na le entona zany le entona iny zany lasa rano iny rehefa aveo de iny rano avy am'le entona le dity iny zany lasa huile essentielle zany izy iny de iny huile essentielle iny nefany azo anaovana azo itsabona izy iny am'resaka ohatrany hoe parapharmacie reny zany na any amintsika Madagasikara moa betsaka zany resaka le manao an'ireny fitsaboana reny zany tsy fantatro tsara inona moa le anarany teo fa misy karazany misy manao betsabetsaka izy any amintsika any de azo itsaboana ulcère zany izy io ulcère zany vai zany azo itsaboana vai zany izy io azo itsaboana ihany koa gencive izy io rehefa aty amin'ny inao aty zany rehefa marary hi iny ianao zany itsaboana i ihany koa zany izy io le huile essentielle izy io zany azo itsaboana i azo itsaboana vai zany izy io fa indrindra inona zany ny tena azo ampiasaina an'izy ity ihany koa de ny resaka hoe parfumerie na hoe ny parfum zany naovana ranomanitra zany ka ny ranomanitra izy io zany tena manitra be ary malaza izy io satria avaizany nisy an'izy io zany de any amin'ny pays moyen orient any nisy an'izy ity zany any amin'ny moyen orient zany any amin'ny faritra amin'iny araby iny zany misy anazy io faritra ny tanin'ny Israely reny zany misy anazy de any amin'ny côté Turquie iny misy an'izy io zany tany satria any Smirna atsika zany no miresaka eto sy inona satria fiangonana Smirna no resantsika io de i Smirna nefa ny zavatra nisy de zao i Smirna de vilona nanan-karena izy io ary nalaza tamin'ity resaka parfum ity tanànan'ny Smirna ity de anisan'ny nampanan-karena anazy ihany koa zany ty resaka le hoe ranomanitra Smirna le ranomanitra mira ity zany na hoe le miora ozytsika amin'ny teny gasy de raisina ho zany izy io de zavatra manitra zany izy io fa manana particularité ihany koa nefa izy ity raha alainao izy le alainao iny zany le gomme iny na le résine na le hoe dity zany izy io zany raha kosehinao amin'ny tananao de tonga de mamoaka fofona manitra be zany izy io fa raha hoaninao am-bavanao mangidy de tena mangidy izy io zay no mahatonga ihany koa le anarana hoe le hoe Smirna de hoe être amer na hoe fangidina zany hoe mangidy zava-mangidy izy io ka zay mihitsy no toerana ihany koa zany nisy an'ity fiangonana Smirna ity zany satria eo tsika mantsy nyresaka tsara teo nyresaka le hoe inona ny zavatra nisy amin'ity fiangonana ity de zao hoe niaina tao anatin'ny fahoriana niaina tao anatin'ny fangidina de mifandray mihitsy am'le le anaran'le fiangonana zany ny toetra n'ilay fiangonana zany mifandray tsara mihitsy am'le anaran'le fiangonana ny toetra n'le fiangonana ka mbola hiditra tsara am'izay mantsy sika zany fa andray ohatra fotsiny sika alohan'ny teny idirantsika am'le izy zany ohatra anatin'ny soratra masina hoe hitantsika eo ve resaka hoe parfum hoe miora io zany hitantsika anatin'ny soratra masina de hitantsika tokoa io fa tadio tsara fa rehefa nisy tamin'i Jesosy teraka tao an-tranomby de tonga reto trois mages zany na le magy anaky telo zany ny ankohoka teo anatrehan'i Jesosy Kristy nanome présent zany na nanome cadeau teo anatrehan'i Jesosy Kristy de inona ny nentin'izy ireo teo de hitantsika eo io miora io en fait jerentsika kely eo amin'ny Matthieu 4 jerentsika an'izay zavatra zay hoe zavatra efa fampiasa tamin'izany vanim-potoana zany efa nisy tamin'izany zany izy io jerentsika kely eo amin'ny Matthieu 4 ny 9:20 Matthieu 4 ny 9:20 de rehefa hitantsika de vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany ary noho ny efa nosokafany ny fitehirizan-drakany dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora ozy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora io le mira zany le mira ka le anarana hoe Smirna avy amin'le hoe mira
de nefa manana an'io zany manana an'io parfumerie io ny tanàna ny Smirna zany ary manandaza am'izany ty tanànany Smirna ity. Izy io ihany koa nefany azo ampiasaina ihany koa betsaka koa mampiasa anazy io rehefa miembaumer olona maty zany, rehefa misy olona maty reny de hosorany an'iny zava-manitra iny ny vatan'le olona maty ihany koa zany. Fampiasan'ny olona tam'izany ihany koa zany io fanosorana ny vatan'ny olona zay maty. Fa ho antsika zay mijery an'ity amin'ny vidéo moa zany de zao ho alefako amintsika le sary zany mba ho hitantsika ohatra ny ahoana moa ny sarin'izany hoe miora zany de le hazo miora zany de le didy zany de ho avoaka ao aminy sy ny huile essentielle zay azo am'izany zavatra zany de ho hitantsika zay mikasika an'izay zavatra zay zany. Toizantsika raha ny fanazavany toizantsika ny fanazavany. Averiko kely le izy teo raha ny tantara zany no jerena de zao hoe ity tanàna Smirna ity de tanàna lehibe izy ity zany, de tanàna nanana ny lazany zany izy ity satria ville commerciale zany ity tanàna ity. Ary izy io ihany koa zany tanàna efa rava zany izy io, tanàna nanan-daza taloha fa rava. Fa nanino izy ity? Natsangan'ny commandant-ny Alexandre le Grand izy ity taty aoriana zany de niverina tamin'ny lazany zay nisy anazy zany izy ity. De tanàna nanan-karena izy ity amin'ny fahatsarany sy amin'ny arena zay nisy teo aminy. De mitovy amin'ny Efesosy ihany izy sy ireo fiangonana fito. Ny toerana misy an'le Smirna de zao hoe any Asie mineure ihany koa no misy anazy. Ary ny elanelana misy aminy amin'ny fiangonana Efesosy, ny elanelana misy aminy amin'ny fiangonana Efesosy de eo amin'ny 50 kilometatra eo ny elanelana misy azy amin'ny fiangonana Efesosy. Ny zavatra nisy anefa de zao, raha mijery ny tantaran'ity fiangonana ity tsika de zao hoe inona ny zavatra nisy. Vao mamaky tsika teo de ny zavatra hitantsika de zao hoe eo amin'le Apokalypsy toko faharoa verenantsika kely izy teo de eo amin'le andininy fahasivy de ozy izy manao hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao izy. Vao manomboka izy de tonga de zay zany ny resaka resahana eto, fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao. Ka ny zavatra nisy zany de zao hoe fotoana fanenjena ny kristianina zany periode nisy an'ny Smirna io, fotoana fampijaliana ny kristianina. Ary tamin'io periode nisy an'ny Smirna io zany de zao hoe tena ataontsika hoe niavosa zany ny fampijaliana sy ny fanenjena ny kristianina. Io tsy teo Smirna ihany zany fa nanerana ny faritra zay nisy ny fanjakana romanina zany. Ka izy io zany nanomboka izy io. Fa hitantsika hoe taty amin'ny fiangonana voalohany de hitantsika hoe nisy zay fanenjena zay. Fa nentombo zany le izy. De inona moa ny fanenjena kristianina tamin'izany vanim-potoana zany de fanenjena de hoe ny kristianina de satria eo mantsy le zavatra resahana hoe ampangaina. Misy zavatra hitantsika teo ohatra ny hoe ny jiosy zao ny ampangan'ireo kristianina. Ny teny ratsy azy. Fa ny kristianina zany de zao hoe ampangaina ny kristianina tamin'izany fotoana zany. Satria inona ny fampianaran'ny kristianina? Ohatra zao rehefa manao fandraisana fanasan'ny tompo kristianina de inona ny zavatra misy? Rehefa inana le mofo de hoe ity nofo ka hoano. Zay le tenenin Jesosy. De hoe ny raha tena fisotro izy Kristy de misotro le dovay tsika. Iny zavatra resahany iny fa symbole iny fa tsy hoe tena misotro ny rahan'i Jesosy sika na hoe tena mihinana ny nofon'ny Kristy. Fa le olona zany naheno an'izay zavatra zay de hoe kanibale reto olona reto. Mihinan'olona reto olona reto de noendrikendrehana amin'izany ny kristianina tamin'izany fotoana izany. Noendrikendrehana ihany koa izy hoe ateny ny kristianina na hoe tsy mino satria ny kristianina tsy mivavaka amin'ny Andriamanitra sampoko. Smirna manana ny Andriamanina ihany koa ny fiangonana Smirna. Ary marina verenantsika foana ohatra ny tao amin'ny fiangonana Efesosy ihany misy andriamanitra hafa foana any amin'ny toerana jentilisa reny zany. Ka ny kristianina zany zay miparitaka tamin'ireny faritra reny zany de zao hoe nanino? Lazaina fa ate ny kristianina satria ny Andriamanitra zay vavahany de Andriamanitra tsy hita maso. Hoe tsy mino reto, tsy mino ny fivavahantsika reto. De tsy tia halan'ny olona mihitsy zareo noho izay zavatra zay zany.
ary mbola nisy anankiray farany any koa nanendrika andriana azy ireo zany zay tena naminonany zareo mihitsy tany amin'ny taona fahenipolo tany talohan'ny tamin'ny taona fahenipolo satria arak'le teneniko teo hoe nenitombo le fanenjena zany ka tamin'ny taona fahenipolo tany de inona zavatra nanenjena ny kristianina lazaina fa incendiaire ny kristianina amin'izao fotoana zao zany terme hoe incendiaire zany de hoe pyromanina zany de hoe mpandoro trano na mpandoro na hoe mpampirehitra afo zany mpampirehitra afo ohatrany hoe mampirehitra ala mandoro trano de lazaina fa zany ny kristianina maninona no ampangaina tamin'izany ihany koa ny kristianina satria ny kristianina de miteny manambara manao hoe ity tany zay ianantsika ty ka hodorana amin'ny afo ty satria rehefa ho avy ny farany de levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ozy izy ny tenin'ny soratra masina mitory an'izany donc nampangaina tamin'izany ihany koa zany hoe mitady prétexte zany ny gentilisa sy nyzao tontolo zao zany hiampangana ny kristianina ary zay zavatra zay mihitsy no nampiasainy Néron zany tamin'ny taona fahenipolo ny resahako zany hoe talohan'ity periody resahana am'ty amin'ny Smirna ty zany fa tamin'ny periody talohan'izay zany de efa nisy fanenjehana zay de tamin'ny taona faefatra amby enimpolo nampiasainy Néron zay terme zay rehefa naeny rumeur izy na hoe siosio nandeha hoe ny kristianina ho ny incendiaire na hoe mpandoro na mpampirehitra de nampiasainy zay satria nahoana Néron tiany ho avaozina ny i Roma de rehefa tiany ho avaoziny Roma zany le tanànany Roma zany de nisy parti naprehitra nasena izy mihitsy naprehitra le afo zany nidorany ny parti an'le tanàna ny parti ny ville zany rehefa nidorany nefa ny parti an'le ville tsy voatana le afo zany fa niparitaka ny rehatra ary nandritra ny andro maromaro mihitsy ny rehatra le tanànany Roma tao zany rehatra afo be tamin'ny l'an 64 zany de rehefa may le tanàna may zany may le tanànany Roma zany de tezitra ny vahoaka tezitra ny olona de natady bouc émissaire i Néron izy ny empereuran'ny Roma de izy ny bouc émissaire nataony tao ny kristianina hoe ny kristianina ny nandorany satria ny kristianina manana an'le fampianarana manao hoe hodorana amin'ny afo zao tontolo zao amin'ny farandro zany de hodorana amin'ny afo de nenjehana nanaovana azalambo ny kristianina tamin'izany vanim-potoana zany ao no gadraina ao no novonoana natao tao anatin'le arène na gladiateur reny na mikanja zany na am'le kanja nataontsika hoe kanja lehibe reny zany ohatrany stade de foot am'izao reny zany de natao tao anatin'ireny ny kristianina novonoany gladiateur novonoany liona ary amin'ny lalambean'ny Roma zany de inona zavatra nitranga tamin'ny lalambean'ny Roma natao fanilo manazava ny lalana ny kristianina zany hoe ny fatsihana tamin'ny poto ny kristianina de nasiana solika de nidorana de izy amin'ny lalambe iny amin'ny alina zany raha ianao sa mba mijery poto zany tsika eny an-dalana eny mba jiro manazava ny poto fa tany lalan'ny Roma zany tamin'izany fotoana zany de ny kristianina no manazava ny lalana iny amin'ny alina de mampirehitra isan-kalina sambotra indray izy indray ny kristianina samborana de iny ny ampirehetina zany ny fijaliana ny an'ny kristianina de tady hoe zany nisy tamin'ny l'an 64 ty fiangonana zay misy ty nefany fiangonana Smirna taty aoriana zany izy io zany hoe nenitombo zany le fampahoriana fa rehefa tonga ty amin'ny tantara zay resahantsika teto satria miresaka izy rehefa aveo mikasika le resaka hoe fahoriana folo andro io zany efa taty aoriana fa mbola vao mainka tena ne mafy be zany io fanenjehana io zany taty aoriana zany de ny zavatra misy anefa de zao manao hoe arak'le nitenenina teo hoe fantatro ny fahorianao izy Jesosy fantatro ny fahorianao ny ainan'ireny fiangonana ity zany efa niaritra an'izay fahoriana zay foana ndrana fotoana maro satria ny kristianina de nenjehina foana zay empereurany fandimby teo zany de nanenjika ny kristianina foana zany fantatro ny fahorianao izy nefa
io zany zavatra misy zay amin'izao fotoana zao tsika rehefa enjehina ao an-trano fotsiny tsika tratra fanenjehana dia tena tsy zakako hoe tena mafy tsika kristianina zareo niainan'ny kristianina tamin'izany ange ka mafy lavitra no niainantsika amin'izao fotoana zao mbola tsy nisy fandatsahan-draha akory tamintsika dia efa tena ahoantsika fampitahorana fotsiny hoe voaroka amin'ny asa ianao dia efa tena mafy dia ahoana tamin'izany na ny trano ipetrahana raha tsisy fa miazakazaka ny naty ala any matory ahoana ny iainana ao anatin'ny atsika ao anatin'ny lanezy tsisy akanjo mijaly ny sakafo tsy misy satria io nge zay nge le tena hoe fantatry ny fahorianao sy ny fahantrahanao izy satria tena nahantra mihitsy koa ty fiangonana ity noho zay fanenjehana zay dia niaina tao anatin'le fahantrana le fiangonana dia ahoana nefitsika satria mbola tao anatin'le fiangonana voalohany ihany reto fiangonana reto zany dia mbola nanana an'izay fahamarinana fototra zay zany mbola nanana an'izay fahamarinana fototra zay mbola nijory tamin'izay fahamarinana zay tamin'izany vanim-potoana zany ihany koa tamin'le resahana teo dia tamin'izany no namonoan'ny apôstôly Paoly ny tapahan-dony apôstôly Paoly tao Roma tamin'izany vanim-potoana zany ka aoka rentsika tsy kivina iketraka mbola nahazo an'ireo nge mbola tsy nahazo atsika soran'Andriamanitra ny toerana mbola misy atsika amin'izao vanim-potoana zao fa rehefa ho avy io anoarina any mba lesinao atsika ihany koa zay hoe tsy tsika rery ihany ka mba nahazo an'izao zavatra zao zany fa efa niainan'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra tany aloha tany ary zany mihitsy ange le voasoratra Matio 5 no resahantsika dia zao no teneniny ato amin'ny andininy fa 9 dia jereo no teneniny ato amin'ny andininy fa 9 ahoana ozy izy sambatra ianareo raha aratsy ny olona sy enjehiny ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko averiko tsara le izy sambatra ahoana izy teo sambatra ianareo raha aratsy ny olona sy enjehiny ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko zany hitenenana lainga enjehina aratsiana asian'ny olona izay teny ratsy hitenenana ratsy zany ange nahazo an'ity fiangonana ity teo reo jiosy maninona miteny ratsy azy koa ny jiosy tenenan'ireo jiosy teny ratsy izy zany ny zavatra eto nefa efa voalazan'i Jesosy dia melo zany izay tenenana ratsy ozy izy ny aminareo dia andininy 12 ina ny tenenino mifalia sy miravoravoa ianareo fa lehibe ny valim-pitenareo ny an-danitra fa toy izany no nanenjehana ny mpaminany izay tany alohanareo mifalia sy miravoravoa izy fa lehibe ny valim-pitenareo fa tahaka izany no nanenjehana ny mpaminany tany alohanareo dia jereo tsara fa tany alohan'ny apôstôly ny mpaminany nenjehana tonga indray tamin'ny andron'ny apôstôly zareo no nenjehana dia amintsika amin'izao fotoana izao dia tonga amintsika ihany koa izany afatra izany hoe tahaka izany koa no nanenjehana ny apôstôly tahaka izany no nanenjehana andreo izay nijory tamin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ary ianao zany amin'ny maha-kristiana anao rehefa manana ilay fahamarinana ary averiko tsara ilay izy hoe iza moa no tena tsy zakan'ity satana ity dia ny tena tsy zakan'izy ity dia zao ilay zanakasisa ange le manana ny didin'Andriamanitra sy manana ny finoanan'i Jesosy io ny tena tsy zakan'ny olona ary na kristianina ary tsy mahazaka an'io ny kristianina hafa tsy mahazaka an'io maninona ny tsy zakany ianao satria lasa miapanga ny asany ny fijoroanao amin'ny fahamarinanao dia tsy zakany izay zavatra zay dia jereo amin'ny Matio 10 inona ihany koa ny resahana io Matio 10 dia ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20 dia zao no tenenina ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahy mba ho faty ary ny ray hanolotra ny zanany ary ny zanaka hitsangana ohatra ny rainy sy ny reniny ka hafaty azy io zany tsy hakanavaka io na ny rahalahinao
ny mparay vodinina aminao dia miapanganao. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako. Ho alan'ny olona rehetra ianareo. Dia jereo fotsiny izay ny teneniko hoe firifiry ny fiangonana kristianina misy amin'izao vanim-potoana izao. Fa nga ny kristianina rehetra ny alan'ny olona. Kristianina rehetra nge tsy tena misy mahasamihafa azy tamin'izao tontolo izao. Aza tezitra betsaka mety tezitra izao maheno an'izany fa raha mbadin'io inona ny tena mba mahasamihafa anareo amin'izao tontolo izao? Mba teneny. Aloha tsy dia tena mahita. Fa ho an'io zanaka sisy io manana ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Tena misy fiavahana io. Dia betsaka indray ny tezitra sy ambany lalàna izany. Mbola tsy tonga antsika rehefa tonga amin'izay fampianarana izay tsika hianatra tsara mikasika hoe ahoana marina moa izany ambany lalàna izany. Tsy izany hoe ambany fahasoavana izany. Mbola hianatra tsara mikasika izay lesona izay tsika. Fa ny zavatra nisy izany dia izao hoe ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako izy izy. Taddio fa iza no nanenjika an'ireto teto? Ny jiosy ange no nanenjika azy. Satria ny fiainan'ireto ny jiosy koa nanenjika azy fa tsy hoe ny jiosy nanenjika, tsy hoe jiosy irery nanenjika azy fa ny jiosy koa anisany nanenjika azy. Satria nahoana? Miapangany jiosy ny fijoroany reto sy ny fanarahan'ny fahamarinana. Dia tsy zakany izay. Dia na jiosy ara manenjika an'zareo ihany koa ny jiosy fa hoy ny tenin'Andriamanitra izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Manino izy miteny hoe izay maharitra hatramin'ny farany? Satria ady ange io e. Ady io. Mety kivy ketraka ianao nandrainao izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe aza reraka. Mety ho reraka ianao dia tena tsy zakako intsony ty fa loha hiala. Fa ady io. Izay mahatonga ny apôstôly Paoly ny teny manao hoe vitako ny any hazakazako. Rehefa alohan'ny ho fatiny izy, vitako ny any hazakazako izy vita. Na vita ny hazakazaka aho izy izy. Tsika izany izao mbola hoe tany mpiasakazahana. Ny apôstôly Paoly efa vita. Ingany mba ho tratran'izay daholo hoe mba ho vita ny hazakazantsika rehefa tonga izany izay fotoana izay. Eto izany le zavatra anankiray ihany koa izany dia izao hoe miresaka izy verenantsika kely le toko faharoa andininy fahavalo. Verenantsika le eo amin'ny Apokalypsy toko faharoa andininy fahavalo. Verenantsika Apokalypsy toko faharoa ny andininy fahavalo. Dia inona ny zavatra resahany eto izany? Dia hoy izy teo, verenantsika kely izy teo hoe izao no lazain'ilay voalohany sy farany izay efa maty nefa velona indray. Izao no lazain'ilay voalohany sy farany ilay efa maty nefa velona indray. Eto izany Jesosy manao ny signature. Izy no manao sinoa hoe izany no mandefa ny tiafatra ity. Nefa ilay fanaovan'i Jesosy sinoa dia efa misy fanambarana sady eo anatin'izay. Izaho ilay efa maty nefa velona indray hozy izy. Maneho an'ity fiangonana ity ilay eo anatin'ilay fahoriana sady zany. Izany hoe mampiditra sady. Hoe na dia ho vononao faty ary ianao. Dia tadidio. Fa misy fiainana sady eo aorianao zany. Nefa velona indray. Zay zany fa mipiditra izay fa dia rehefa mamarana an'io bokyny mamarana an'ity tantaran'ny fiangonana Smirna ity dia hitantsika tsara mikasika an'izay zavatra izay ny fampahirezana izay hoentin'i Jesosy. Dia toy izany ilay izy eo amin'ny andininy fahasivy. Dia izao ny teneny eo amin'ny andininy fahasivy. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao ary ny fitenenan ratsy ataon'izay milaza ny tenin'ny jiosy kanto sy izy fa sinagogan'ny Satana. Fantatro izy izy ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao. Eo ilay niresantsika teo ilay hoe ny fahoriana zany. Io ilay famonoana martiora zany. Be dia be ny maty martiora tamin'izany fotoana zany. Betsaka ny atao any ampigadrana tamin'izany vanim-potoana zany. Eo ny tratra ny resaka hoe araka ny resantsika teo ilay hoe zareo ilay mitsoaka anaty ala, tsisy akanjo, tsisy kiraro, misakafo, miaina ao anatin'ny fahantrana. Ary na dia mipetraka amina tanànan'ilay Smirna ary izy, misy kontrasta ny fiainan'zareo satria nahoana? Amin'ny maha kristianina azy dia efa voahelikilika aloha izy. Faharoa manaraka an'izay ilay tanàna Smirna dia ville commercial, tanàna mpanan-karena zany ity tanàna ity.
Ary ny kristianina teo dia tena nahantra ny kristianina tamin'io vanim-potoana io zany, vanim-potoana ny fiangonana Smirna, nahantra ny fiangonana tamin'izany vanim-potoana zany. Zany hoe misy misy fifahasamihafana be zany amin'ny fiangonana taty aoriana, satria ny fiangonana taty aoriana à partir ny 3e siècle zany dia zao nanan-karena ny fiangonana taty aoriana zany, nanomboka nanan-karena. Ary mijery fotsiny tsika jereo ny arenan'ny fiangonana katolika, jereo fotsiny ny arenan'ny fiangonana katolika, jereo rehefa mitsofoka ao Vatican ianao, jereo ny akanjo anaovan'ny pretra, jereo ny altara zay ampiasany eo amin'le dôme ao anatiny, misy dôme, misy tsy hoe dôme fa misy inona filazany azy teo, misy poteau anankiefatra iny ao anatiny, misy fomba filazana azy efa tsy tadidiko tsara, vestibule, misy vestibule ao anatin'le izy eo, altara misy an'ny papa zany, dia eo amin'ny vestibule io zavatra mijoalajoala be nge ny zavatra io. Tsy tena hoe manan-karena ny fiangonana amin'izao, fa tamin'izany fotoana zany tsy hitanao any am-piangonana zany tamin'izany. Mahantra ny fiangonana tamin'izany fotoana zany, na sakafo haniny ara tsisy. Ary tsy vitan'izay fa mbola atao piazy ny kristianina, alaina ny fananana izay mba hananany keloha dia indray mbola alaina keriny. Tena hoe tena niaina tamin'ny fahatrana zany ity fiangonana ity. Ary manina izy lazaina manao hoe fantatry ny fahorianao sy ny fahantrahanao, na dia manan-karena ary ianao. Zany hoe misy contraste indray zany zay. Manina izy lazaina mahantra nefa amin'ny lafiny ankilana izy lazaina fa manan-karena. Nahantra tokoa izy tamin'ny ara-nofo, ny amin'ny fanenjena sy ny fampijaliana sy ny tsy fisina. Fa nanan-karena izy noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinan'i Kristy, satria nijoro tamin'izay izy. Zany zay hoe mbola atao anatin'le fiangonana voalohany ity fiangonana Smirna ity zany. Satria ny fiangonana voalohany izay nitazona le fahamarinana zany, dia inona ny zavatra nisy? Araka le teneny teo, ny fiangonana voalohany niazona ny fahamarinana mbola tany entre le 1er siècle hatramin'ny 3e siècle. Io zany fiangonana mbola teny hoe nitazona le fahamarinana fototra zany ny fiangonana tamin'io vanim-potoana io. Dia ity fiangonana Smirna ity mbola atao anatin'izay période zay, dia nanana izay fahamarinana fototra zay. Mbola ao anatin'le sisa zany izy, mitandrina ny didin'Andriamanitra sy nino, sy manana sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Mbola manana an'izay zany ity fiangonana ity. Mbola manana an'izay mihitsy zany ity fiangonana ity. Fa tapitra sady ny fotoanantsika. Tapitra sady ny fotoanantsika na dia mbola te hanohy azy. Fa iroso zany tsika dia rehefa mandray tsika fampianarana manaraka dia tonga dia manohy an'izay tsika. Iresaka mikasika leo amin'ny andinin'ny fahasivy io ny resahantsika rehefa miresaka manarana tsika io inona ny resahany io eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andinin'ny fahasivy hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao. Dia manaraka dia hoe ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny teniny jiosy kanto tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Inona indray ary reto le milaza ny teniny jiosy reto nefa tsy tena jiosy ozy izy fa sinagogan'ny Satana. Io zany no resahantsika io, tonga dia iresaka an'io tsika amin'ny lesona manaraka hoe inona indray no resahana mikasika an'io zavatra io. Ivavaka tsika hisaotra ny tompo dia amarana izay fampianarana izay dia toizantsika izay lesona izay manaraka. Ivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra ray io, mankalaza anao zahay midera anao ary manome voninahitra anao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny nafahanay nanondray ny fianarana ny teninao tamin'ity anio ity. Mana-masinanay ray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Mafy tokoa ny iainan'ny fiangonana voalohany Andriamanitra. Anisan'izany ny fiangonana Smirna, izay niaina tao anatin'ny fahoriana, niaina tao anatin'ny fahantrana. Kanefa na dia teo ary zany dia nijoro tamin'ny fahamarinanao izy ireo. Manahoana kosa ny toerana misy anay Tompo mikasika izany. Hoenao izay voasoratra dia lesinao anay ny taranaka ankehitriny. Ka dia sorato am-pony ny teninao ray ary atao eo an-tsainay. Ary eo ka ho lesinao anay zany ny amin'ny fanarahan-dianao Jesosy. Mbola tsy vita nefa izany lesona izany fa mbola toizana indray manaraka. Meonay ny zotom-poindrindra sy ny hery ahafahany mbola manohy izany ray eo anatrehanao. Dia raina ny anaranao Andriamanitra, ankalazaina ny anaranao. Dia eo ka le rahanao andrapitra anay Kristy ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra.
aoka ny anjelinao Jehovah toby manodidina anay ka hiarona istantananay satria fantatra fa romotra ilay devoly ka aoka tompo mba tsy hanana anjara aminay ilay satana devoly fa ny anjelinao itoby manodidina anay ka hiarona istantananay ary eoka ny fanahinao no ana masinanao anay dia taio indray izahay Andriamanitro amin'ity an'io ity dia raina mandrakizay ny anaranao any amin'ny anaran'i Jesosy nanandratana izany vavaka izany indray tao anatrehanao aleloia amen. Izay indray ny fotoanantsika tamin'ity an'io ity isaorana ny tompo lehibe baibai tsika rehetra amin'ny manaraka indray ary ok